Nalaza be mantsy tato ato zay ny raharaha mamravatomanga izay namoahana fampisamborana maneran-tany tamin'ity androandroany ity izay nataony ry zareo avy ao amin'ny pôle anticorruption mo izay fampisamborana maneran-tany izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha mamravatomanga no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Iza moa no tsy mahalala amintsika fa i mamravatomanga dia isan'ny mpandraharaha izay tena henjana no sady manan-karena raha ny mpandraharaha malagasy no asiana resaka eto izay tafiditra ao anatin'ny rony folo voalohany manan-karena indrindra ao Madagasikara raha izany mamravatomanga izany. Manoloana an'izay fananan-karenany izay dia maro ihany ny fantaniana izay mipetraka amin'ny hoe inona marina no tena nahatonga an'izay mamravatomanga sy ireo orinasany izay lasa niroborobo fatratra indrindra fa nanomboka ny taona 2024 makatia no tena hita taratra fa niakatra dia niakatra izany mamravatomanga sy ireo orinasa izay sahaniny izany. Maro ny resaka mandeha etsiroa amin'ny hoe fiarah-miasa tamin'ny filoha teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny maro hafa no tena isan'ny nampahazovahana any mamravatomanga teo anatrihan'izay fandraharahana izay nataon'izy ireo zay. Araky ny fantatra mantsy dia any Anosy Morisy mamravatomanga amin'izao fotoana izao. Mitatra ny raharaha mamravatomanga any Anosy Morisy any amin'izao ankehitriny izao. Miroso lalindalina kokoa amin'ny fanadihadiana ireo olona atao amin'ny salon any kompania Jet Prime Ltd nandritra ny fahatongavany ilay fiaramanidina izay nitondra any mamravatomanga sy izay olona niaraka taminy ny asabotsialina lasa teo iny ny manampahefana Mauriciana amin'izao fotoana izao. Efa fantatra ny mombamomba ireo teratany Mauriciana roa atao anatin'io salon io tamin'io fotoana io ary efa mandeha ny fanadihadiana araky ny tati-baovao ny MBC News hatrany. Tsy ahivina ihany fa tena tsy nahafaly ny manampahefana tany Maurice ny fidirany ity fiaramanidina ity tany an-toerana tany ary nanomboka teo dia niainga ny karazana fanadihadiana amin'ny resaka kolikoly fanodikodinam-bola sy ny maro hafa mahakasika ny mpandraharaha mamravatomanga ity hatrany. Tsy mbola manana eritreritra handao ny Anosy Morisy mihitsy aloha hatreto ny olona arovako ny mpandraharaha mamravatomanga hoy ny mpisolo vava azy Maître Howard. Misy tokoa hoy ity mpisolo vava ity ny fanadihadiana izay ataony Financial Crime Commission na FCC ary vonina i mamravatomanga hiara-hiasa hanome ny taratasy sy proof rehetra mba hampazava ny raharaha. Tsy mbola voantso nalaina ambava kosa nefany ity mpandraharaha malagasy ity hatreto izy ireo hatrany. Manadihady momba ny kolikoly famotsimbola fanaovana hosoka ny trafikana rongony ao Anosy Morisy moa ity FFC izay resahantsika ity. Araka izany ara dia mbola mitohy hatrany ny fanadihadiana izay atao amin'ny mpandraharaha malagasy mamravatomanga ao Anosy Morisy ao amin'izao ankehitriny izao. Midika araka izany fa tsy ho vita moramora ity fanadihadiana Andriamatoa mamravatomanga ao Anosy Morisy ity ary tsy maintsy ho tedavina avokoa ny marina rehetra mahakasika an'ity raharaha mamravatomanga ity araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Itsankilany moa nandefa any fanirisoherina evo izay ho isany hanaramaso ankaiky an'ity raharaha ity ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao eo anatrehan'izay raharaha mamravatomanga izay hatrany. Ao anatin'izany hatrany ny mahakasika an'izay raharaha mamravatomanga izay dia tsapa tsy hita ihany koa amin'izao fotoana izao fa nandrainy andraikiny ihany koa ny PAC na pôle anticorruption ao Madagasikara ao izay namoaka didy fisamborana iretsam-pirenena any Andriamatoa mamravatomanga amin'izao ankehitriny izao. Tsisy ho afabela ireo fanitry-ben'ny firenena fa ho enjehina hoy Colonel Michael izay filoham-panjakana ao Madagasikara ao tamin'ity androandroany ity nandritra ny lanonam-pianianana izay nataony amin'ny mahafiloham-panjakana azy ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao.
midika izany fa tsy hamela moramora ireo rehetra izay nanao gaboraraka na ihany koa ireo rehetra izay nanondrana ny renim-pirenena ny fanjakana malagasy amin'izao ankehitriny izao fa tsy maintsy ho fongorona hatramin'ny fakany nizaniza nanao an'izany ary naizanaiza ny toerana misy azy dia tsy maintsy hamoahana an'izay didy ho fampisamborana maneran-tany izay avokoa ireo rehetra voakasika amin'izay raharaha ny fanondranana sy ny fangalarana ny renim-pirenena izay araky ny voalazan'izy ireo hatrany midika izany fa mitohy ary mihamafy hatrany ny fanadihadiana anireo rehetra izay voasaringotra ao anatin'izay resaka voalaza izay na ireo izay mandray anjara fototra izany na ireo izay mandray anjara mpanampy na ireo izay mandray anjara mivantana na ihany koa ireo izay mandray anjara ankolaka tao anatin'izay resaka fanaovana hosoka kolikoly sy ny fanondranana ny renim-pirenena izay dia tsy maintsy ho fongorona hatramin'ny fakany izy ireo araky ny voalazan'ny filoham-panjakana malagasy tamin'ity androandroany ity fa tsy misy ho avela amin'izay hoe tsy maty manota izay intsony manomboka eto araky ny voalazan'izy ireo hatrany satria io kolikoly io ihany no isan'ny namotika any Madagasikara mamitsika ary io ihany no mahatonga ny malagasy lasa mihamahantra sy fady ranovana ary miagisitra foana io Madagasikara io raha oharina amin'ny firenena rehetra maneran-tany nefa ny Madagasikara dia isan'ny nosy tena manan-karena ary maro ny zavatra izay azo atao ao Madagasikara ao nefa noho izay fitiavantenan'olombitsy sy ny fitadiavana tombotsoan'olombitsy zay dia hanika lasa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fandehana ny fampandrosoana anio nosy mamitsika sy malalantsika io efa hatramin'izay ka mandraky tiany androany ka eo indrindra no tena tokony ilantsika fanovana amin'izay hoe ny toetsaintsika aloha izany mila miova voalohany izay vao miditra amin'ny fanovana rafitra isan-karazany satria raha ny toetsaintsika tsy miova na dia hanova mpitondra isa mihetsika zay tsika ary na dia hanova rafitra tahaka ny ahoana dia tsy handroso mihitsy Madagasikara raha mbola ny toetsaintsika mihitsiny no tsy miova ao anatin'izay hoe tena vonina ny handroso fa ialana amin'izay hoe tia kely sy ny fitiavantena izay ka noho izany dia tena mila vonina tanteraka isika hiaina sy higoka an'izay hoe fandrosoana ary mila tena vonina tanteraka ihany koa isika hiatrika an'izay hoe tena fampandrosoana lalina ary ny tena fitiavan-tanindrazana izay no mila imatimatesana sy mila atao ao am-pony tsirairay sy ao an-tsainy tsirairay fa raha mbola tsy izay no misy fa handany andro hianatra ny eny hafa nefa ny antsika tsy fantatsika akory dia zava-poanafoana izay hoe fandrosoana sy fampandrosoana hirahiraina isan'andro zay etsi-ankilana zay koa dia tena mila maleo tena tanteraka fa tsy mila miankin-doha amin'ny firenena hafa mihitsiny i Madagasikara ao anatin'izay fampandrosoana any Madagasikara izay no masaka azo naroso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa